Ampitsina tanteraka no iarahako aminao amin'izao takariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy. Manatitra ny iarahaba asaina mpanajany ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isan'ny songadina ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao moa ny fampahafantarana anao ny fanapahan-kevitry ny fitsarana manokana misana ny fifidianana na ny CES manoloana ny fangatahana momba ny tokony anakisahana na ny analana ny candidat telo Didier Ratsiraka, Lalao Ravalomanana ary Andry Rajoelina. Ny ako ny fivoriana izay nataony ny mpitandro ny filaminana ihany koa dia hoentina ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary ny toy ny fitokona ny mpiasa ny etra ihany koa. Avy hatrany ary isika dia iroso ao anatin'ny vaovao ara-politika. Androany ary no namoaka ny fanapahan-keviny ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na CES manoloana ny fangatahana samihafa momba ny tokony anakisahana ny candidat telo ny amiral Didier Ratsiraka, Ramatoa Lalao Ravalomanana ary Andriamatoa Andry Rajoelina. Aratsika avy hatrany moa ny andinindinizay. Mitazona amin'ny fanapahan-kevitra izay niraisiny 3 izay mamaritra ny lisitry ny candidat 270 afaka mifaninana amin'ny fifidianana ny fitsarana manokana misahana amin'ny fifidianana na ny CES ary voatazona afaka hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny candidat telo dia Andriamatoa isany, Didier Ratsiraka, Andry Rajoelina ary Ramatoa Lalao Ravalomanana. Raha fanapahan-kevitra laharana oatra enina tsipika CES tsipika D izay navoaka ny CES androany. Mikasika amin'ny famerenana ny fijerena ny fanapahan-kevitra laharana oatra iray tsipika CES tsipika D izay mivoaka ny 3 May 2023 ny jerena. Tsy nisy niraisiny ity fitsarana ity mantsy ireo fangatahana telo samihafa dia ny taratasy avy amin'ny Prime Ministre ndraiky amin'ny 20 May lasa teo, taratasy avy amin'ny filan-kevitra fampihavanana malagasy FFM, CSC, CMDN, Ministry ny Folalinda ary Ministry ny Filaminana anatiny izay napetraka teny anivon'ny CS ny 4 May 2023 ary ny taratasy izay nipetraka ny 4 Jona 2023 mirakitra ny fehi-kevitra izay mivoaka tamin'ny conclave izay natao teny amin'ny CCI Ivato ny 3 Jona 2023. Ireo fangatahana telo ireo izay samy mangataka ny hamerenan'ny CES amin'ny fandinihana amin'ny fanapahan-kevitra laharana oatra iray tsipika CES tsipika D izay mivoaka ny 3 May 2023. Raha ny fanazavana ao amin'ny fanapahan-kevitra izay navoaka ny CES androany dia ny anjinin'ny faraka 12 amin'ny lalàna 2023 tsipika oatra 4 izay mivoaka ny 3 Jolay 2023 mikasika ny fananganana ny CES ary ny anjinin'ny fahatelo ao amin'ny diditsy volana laharana 2 tsipika oatra telo izay mivoaka ny 12 Novambra 2023 momba ny fananganana ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana izay izany milaza fa tsy azo itovirana amin'ny fanapahan-kevitry ny CES. Antony izay voalaza amin'ny fanambarana fa tsy nandraisana ny fangatahana telo izay mipetraka teo anivon'ny CES.